Tiatsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Tisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izoatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izoatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika tokoatran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy hevitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ran'olotra ny aina, olo raika ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra antsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarano amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fania. Henoy ry tompo ny feoko miantso anao, hoy ny foko taminao, mitady ny endrikao aho, ny endrikao ry tompo no tadiaviko, azafenigny ahy ny salovantavanao, aleluia. Ny teny fiarabagna zegny karafary lavavany tsy lana mamiagna fa mamy mandrakariva, ke agnatin'ny hafaliagna laligny no indesinay miarahaba sy magnanambola tsara tsika jiaby zay mitandregny onjam-peon'ny radio Fagniry. Amin'izao natratrarantsika ny alahady fahafito amin'ny fankalazagna ny Paka taona bizao. Fitiavagna sy fahamarinagna no tegna endriky Kristy. Io no lohahevitra zay naroson'ny fiangonana mba hodinintsika iniany ty ka. Alo andray vakigny amintsika reto tenin'Andriamanitra telo zay naroson'ny fiangonana ho antsika. Ka afaran'izegny dia misy toriteny sy fampianaragna zay nataony ray aman-drenitsika archevêque Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ity onjam-peon'ny radio Fagniry ity, mba hagnampy antsika andiniky misimisy kokoa io lohahevitra hoe fitiavagna sy fahamarinagna no tegna endriky Kristy. Vakiteny masina voalohany boky mitantara ny asin'apôstôly. Tamin'izany andro izany dia nitsangana teo afovoan'ireo havana iray finoana i Piera. Tokony 20 no isan'izay nivory teo, ka nanao hoe, ry kristianina havana, tsy maintsy tanteraka ilay soratra voalazan'ny fanahy masina tamin'ny vavan'i Davida momba ny Jodasy izay nitarika ny mpisambotra an' Jesoa, fa anisantsika koa izy, sady nanana anjara tamin'izao fandraharahantsika izao. Ary izany indrindra no voasoratra ao amin'ny bokin'ny Salamo hoe, aoka ho lasan'olon-kafa ny anjara raharahany. Koa amin'ireo lehilahy niaraka tamintsika tamin'ny andro rehetra nitoeran'i Jesoa tompo teto amintsika, hatramin'ny nanaovany Joany Batemy azy, ka hatramin'ny andro ny akarany anan-danitra, dia aoka hisy anankiray ho namantsika mba ho vavolombelon'ny tsanganany velona. Dia nanokana 2 lahy tamin'izy ireo izy, dia i Josefa atao hoe Barsabasy sy nampiananarana hoe ilay marina, ary i Matiasy,
ka nivavaka nanao hoe Tompo, ianao ny mahalala ny fon'olona rehetra ka asehoy izay voafidinao amin'izy roa lahy reto mba hanananjara amin'izao fandraharany apôstôly izao izay nialan Judasy hankanesany any amin'ny fitoerany. Dia nanaovany Luka izy roa lahy ary i Matiasy no nahazo ny Luka ka izy no lany ho isan'ny apôstôly 12 lahy. Izany ary ny tenin'ny Tompo, isaorana ny Andriamanitra. Angurani Tompo ni ulumbeluna matamuchasi Isi Tompo mahalala falina haringa tsike Emifuka sinu-sinuna Kacalu isarusi pangusa inuwe Taganirai Nangurakan Isana ni Nuangurani Tompo ni ulumbeluna matamuchasi Nuangurani Tompo ni ulumbeluna matamuchasi Kepahisika ulumbelna punika suwe hendak saye Yetindiuta temanzalna tutitetu anguni pagbanyo Taganirai Mangurakan Isana ni Nuangurani Tompo ni ulumbeluna matamuchasi Isana ni Nuangurani Tompo ni ulumbeluna matamuchasi Masuangu ipalika Nifita panihisi Tompo Manasapa isatiasi Simanilu atani tarananye Taganirai Mangurakan Isana ni Nuangurani Tompo ni ulumbeluna matamuchasi Mangurakan Isana ni Nuangurani Tompo ni ulumbeluna matamuchasi Vakiteny masina faharoa Taratasy voalohany Masindajoany apôstôly Ry ava-malala Efa notiavin'Andriamanitra fatatra isika ka tokony mba fankatia koa Tsy mbola nisy olona nahita n'Andriamanitra na oviana na oviana fa raha mifankatia isika dia mitoetra ao amintsika Andriamanitra ary lavrary ao amintsika ny fitiavana azy
ny fananantsika ny fanahy no ahafantarantsika fa mitoetra ao aminy isika ary izy ao amintsika. Ary efa nahita izahay ka nanambara fa naniraka ny zanany ho mpamonjy an'izao tontolo zao ny ray. Na iza hanaiky an Jesoa ho zanak'Andriamanitra dia mitoetra ao aminy Andriamanitra ary izy ao amin'Andriamanitra. Ary izahay efa nahalala sy nino ny fitiavan'Andriamanitra antsika. Andriamanitra dia fitiavana, koa izay mitoetra ao aminy fitiavana dia mitoetra ao amin'Andriamanitra ary Andriamanitra ao aminy. Izany ary ny tenin'ny Tompo, isaorana ny Andriamanitra. Alleluia, alleluia, tena miteny tompontsika. Alleluia, 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 ombony vaovao mafaly. Alleluia, 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 tena miteny tompontsika. Alleluia, 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 ombony vaovao mafaly. Evanjely masigny nosoratany Masinda Joany ho iray tahaka antsika nie izy ireo. Tamin'izany andro zany dia niandrandra ny langitry Jesoa ke nivavaka nagnano hoe: Ray masigny ô, tahirizo amin'ny agnaranao izay nomenao ahy mba ho iray tahaka antsika izy. Raha mbola teo amin'izy ireo aho de nitahiry azy tamin'ny agnaranao. Eny, nitahiry izay nomenao ahy aho, ka tsy nisy very izy na de iray aza, afa tsy ilay zanaky ny fahaverezana mba ho tanteraka ny soratra masina. Ankehitriny mankany aminao aho, ke manao izany fangatahana izany de mbola amin'izao tontolo zao, mba hananan'izy ireo ny fifaliako tanteraka ao aminy. Nomeko azy ny teninao ka halan'izao tontolo zao izy ireo, satria tahaka ny tsy maha olon'izao tontolo zao ahy no tsy maha olon'izao tontolo zao azy koa. Tsy nahagnesoranao azy amin'izao tontolo zao no angatahiko, fa ny hiarovanao azy amin'ny ratsy. Tahaka ny tsy maha olon'izao tontolo zao ahy no tsy maha olon'izao tontolo zao azy ireo koa. Ankamasino amin'ny fahamarinana izy ireo, ny teninao no fahamarinana. Tahaka ny nagnirahanao aho amin'izao tontolo zao no nagnirahako azy ho ao amin'izao tontolo zao koa. Magnamasigny ny tenako ho azy ireo aho mba ho amasinigny amin'ny fahamarinana koa izy. Izany araka ankalazaontsika fa masigny ny tenin'ny Tompo, dera ny ho anao ry Kristy. Ry kristianina havana, tamin'ny alakamisy lasa teo sika no nankalaza ny akaran'ny Tompo any an-danitra ary maniraka atsika izy izara ny vaovao mahafaly eo anivon'izao tontolo zao, na de sy anisan'izao tontolo zao azy isika anambara n'izay fandresina ny rasy zay. Besaka ny zavatra manahirana atsika, besaka ny zavatra zay mahatonga asika ho feno fisalasalana ary indrindrindrindra mety tady anomesina an'Andriamanitra. Nefa isika izao no Kristy velona, isika no apôstôly kristianina, isika zany hoe mpanaradian'ny Kristy sy misahatra ao no mamerimberina an'izay. Ka izay indrindra nandritra an'izay paka izay dia nandinika ny toetrany Jesoa isika, nasongadina ny toetrany Jesoa sy kiraikiraiky mba hivelomansika
tahaka ny Jesoa ary niany ty ary amin'izao alahady fafito ary efa tena manomana antsika amin'ny Pentekoty fandraisasika ny fanahy masina sy fanahy mampikombona nefa fa fanahy maniraka ary sy fanahy mampisarasaraka fa fanahy mampiombona ary zay no natao hoe génération des baptiseurs. Ny baptiseur dia sy mba misarasaraka sy mandeha samy mitady fa ireo taranaka mpanorona dia miaraka manorona an'izay eglizy olona velona izay ary de izay no azo amtinana ny afatry ny eglizy amin'izao alahady fafito izao ary zay ny vavaka nataon'i Jesoa satria fantatra ny Jesoa ny zava-misy amin'ny fiainantsika, fantatry ny Jesoa itsika sy kiraikiraika fantatra Jesoa ny olombelona, fantatra ny Jesoa ny fiainantsika ka izay indrindra alohan'izy hiala eto tany azo lazaina zany fa afatra farany testamenta izay nataony tamin'ireo mpianany ary niarany mivavaka tamin'ny mpianany izy ka ny vavaka izay nataon'i Jesoa fantatra ny fa ho maro ny fahavalo izay ampisaraka ampandrodana anapotika an'izay eglizy izay maro ihany koa na de eo anivon'ny eglizy aza no mety amadika anakorotana dia fantatra sika izay ka noho ny avonavona toetra sika olombelona, noho ny fialonana toetra sika olombelona, noho ny fitiavatena toetra sika olombelona de nivavaka i Jesoa ka nivavaka nataony de mba ho iray tahaka ansika izy ireo, zany hoe tahaka ny trinité masina samy manana ny fahasamihafany, samy manana ny maizy azy kanefa i olo araika ao amin'izay trinité masina izay ary de izay koa ny irin'i Jesoa amin'ny eglizy na de eo aza ny fahasamihafana arena lehibe ny fahasamihafana raha mifanolotra n'izay fahasamihafana izay raha hoentina anorenana ny fiombonana izay fahasamihafana izay raha hoentina anorenana ny eglizy olona velona mamelona ny fahasamihafana raha samby feno fanetretena, feno fahafoizana, feno faharetana eo anatrehan'ny afaka hikasaka ny soa iombonana dia zary briky araky ny fomba fitenitsika zay samy manolotra ny anjara briky anorenana ny eglizy trano n'Andriamanitra ary eglizy olona velona, fampianarana lehibe ho antsika tokoa ary ity alahady fafito ny baka ity amin'izao dingana tisika tao amin'ny fanorenana ny eglizy olona velona fandrindra isika zay miroso sy kelikely amin'izay filankevitra pastoral andinisika ny fomba anorenana an'izay eglizy olona velona izay ka nivavaka i Jesoa mba ho iray izy ireo fampianarana voalohany ho antsika zany aza meritreritra isika fa ny angosika samirery no entsika anorenana an'izay fiombonana zay firesakina izay eglizy olona velona izay fifarombonantsika zay marina ilaina ny ezaka ataosika siraikiraika avy fa fataro ary fa voalohany indrindra nivavaka i Jesoa mba ho iray izy ireo ho indrindra Jesoa ray masino tahirizo amin'ny anaranao zay nomenao ahy mba ho iray tahaka ansika izy ireo zay indrindra ny vavaka nataon'i Jesoa no mampiombona ansika ary dia mila mivavaka koa isika fandrindra eo anatrehan'ny zava-misy eo anatrehan'ny firenensika zay azo lazaina fa mifamaofao izao fiainana izao mila vavaka isika eto Madagasikara, eto amin'ny faritra misy isika, eto amin'ny diocesika fandrindra isika iroso lalindalina koa amin'ny fanorenana ny eglizy olona velona izay mila vavaka mba ny fanan'Andriamanitra no mampiombona antsika ary de izay moa no ankalazay isika amin'ny Pentekoty ary ny afatarasika matetika no milaza an'io ny refy afatarasika ary fa miombona tokoa isika ary mirahina
dia ny hafaliana, zany hoe mitoetra eo amintsika Andriamanitra raha mivavaka isika ary raha mitoetra ao amintsika Andriamanitra ary isika ao aminy dia tanteraka ny fanorenana ataosika ary izay no mitondra hafaliana lavorary satria sy vokatry ny hevitry ny zao tontolo izao fa vokatry ny asan'ny fanahy masina izay manentana antsika ka na dia eo aza ny zavatra maro samihafa mety manahirana satria anjara-piainantsika olombelona ireny fahasahiranana ireny ady sady dia ho isika ny fiainana ka amin'izay raha miombona tokoa isika tahaka ny nampianarin'ny Kristy. Inona moa izay hoe tahaka ny nampianarin'ny Kristy? Io ilay nydiniansika nandritra ny izay fito alahady amin'ny paka izay nandinika ny toetra ny Jesoa isika ary raha nasikaritra isika dia miainga amin'izay hoe i Jesoa tonga eto anivosika anompo fasitompona ka raha izay toetra fototra ny Jesoa izay no ivelomansika dia mitondra hafaliana ao asika izay ary tondra ny tena fiombonana marina ary azagaga arsika satria zay toetra fototra ny Jesoa zay ary zay koa ny toetra fototra ny kristianina ny fanompona dia sy ho azony zao tontolo zao naoviana ka izay no mahatonga any Jesoa milaza ao amin'ny evanjely sy anesorana azy amin'izao tontolo zao no angataiko fa niarovanao amin'ny rasy ny rasy ambaran'io dia ny hevitra n'izao tontolo zao manilikilika ny hevitra n'izao tontolo zao manapotika ny hevitra n'izao tontolo zao mamono ka ny edivana amin'izay vokatry ny edivana amin'izay dia ny fanompona satria io rasy lazainy Jesoa eto io hevitra n'izao tontolo zao dia ilay fialonana ilay fitiavatena ilay avinavina ka eo anivon'izao tontolo zao sika fa sy anisan'izao tontolo zao zany hoe sy manana an'izay toetra n'izao tontolo zao nilazaisika teo zay dia ny avinavina ny fialonana ny fitiavatena ka ireo no manapotika ny fiainantsika ary ireo no manapotika ny fifandraisasika amin'Andriamanitra ary ireo no manapotika ny fifandraisasika samysika satria mifanilikilika isika sy sony ny fiombonana ary ireo no manapotika ny tontolo iainana manodidina asika ka mahatonga asika sy hiaro fa anapotika n'izay tontolo iainana izay ka aokarisika anana ny toetra ny Jesoa zany hoe eo anivon'izao tontolo zao sika fa sy anisan'izao tontolo zao dia sinona izay fa ny fanompona ary izay fanompona izay no mampiombona ary rehefa miombona isika dia zary fahazavana sy fanilo ho an'ireo manodidina asika ary dia izay ny anjara toeran'ny Eglizy mizara ny fanantenana nentin'ny Kristy eo anivon'izao tontolo zao izay mikorosofahana ankehitriny fantatra asika zany fandrindra ity firenena misy asika ity ka ny lalana izororasika amin'izay hoy Jesoa amin'ny vavaka ataony dia ny fahamasinana ao anatin'ny fahamarinana hoy indrindra Jesoa ankamasino amin'ny fahamarinana izy ireo ny teninao ny fahamarinana izay zany no lalana hoentsika ampizoro an'izay fiombonana ao anatin'ny fahasamifana izay zany hoe aoka ho marina ny fiainansika ary dia mifanaraka amin'ny afatry ny eveka izany hoy izy hoe i Madagasikara sy hoe mahantra ny arena manan-karena tokoa i Madagasikara sy hoe mahantra ny olona manam-pahaizana i Madagasikara maro ny manam-pahaizana eto Madagasikara sy mahantra ny mpanao politika ny eto Madagasikara maro ny mpanao politika ary mahay miresaka daholo izy ireo fa inona ary ny mampahantra ny Madagasikara mahantra i Madagasikara satria mahantra olona marina ary dia izay ny anjara-piainasika kristianina ary araka io vavaka i Kristy io raha te hiombona amin'ny Kristy satria izay nidikany hoe masina ary izay no andresesika ny rasy dia ny fizorosika amin'ny fahamarinana oka olo marina isika ary dia manana modely isika amin'izany dia Lucien Botovasoa zay vo sy ela no nanambarana azy olo sambatra ary aizana anovozasika an'izay fahamarinana izay ao amin'ny tenin'Andriamanitra ary dia izay tokoa ny niainany Lucien Botovasoa ny
tenin'Andriamanitra ny evanjeliny azy no lalam-piainany ka okary anamasina ny fiainansikasika amin'ny fahamarinana ary aenarasika ao amin'ny tenin'Andriamanitra izay ka raha isika ary mivelona an'izay dia tahaka n'ireo apôstôly voalaza ao amin'ny vakiteny voalohany amin'ny asan'ny apôstôly ka ny antony fitsihan'ireo apôstôly ka natonga ny apôstôly ny safidy ny solon'ny Jodasy dia ny fizoroana ho vavolombelon'ny fitsanganako velona, zany hoe sy manaraka firehakevitra izy ireo isika zay nanitraterisika tamin'izao baka izao fa manaraka olona velona sy matoto fa olona velona manambara amintsika ny lalana sy ny fahamarinana ary de izay ny kritera zay no safidianana ny solo any Jodasy zay ny refy nentin'ireo apôstôly zany hoe olona mivelona ny vavolombelona fisanganako velona ary de izay tokoa no refy ho asika ihany koa fandrindra ao arinan'izao paka izao raha ho génération de bâtisseur isika zany hoe mpanorona dia manorona ao amin'ny Kristy nandresiny rasy rehetra ka isika zany vavolombelony i Kristy ka ny afahasika ary manatanteraka an'izay fandrahana izay de izay lazay ny mason-dazoany amin'ny vakiteny faharoa raha mifakatia isika dia mitoetra ao amintsika Andriamanitra izay tokoa ny refy io ny kritera ny masosivana fa mampizoro eglizy olona velona isika raha mifankatia isika zany hoe miezaka mifanompo ary mikasaka mandrakariva ny soiombonana ary mampanjaka ny marina mampanjaka ny rariny sy ny hisiny mitady izay ampiombona antsika ary zay ny fampihavanana tena marina zay matimatesasika ankehitriny ka izay indrindra ary kristianina havana sy hoe tany malemy anorenana fangady zany ny fampizorosika any eglizy olona velona fa maneraka sika tahaka ny Kristy iombona anjara ary ombona anjara amin'ireo manodidina antsika hikasaka mandrakariva izay ampivelatra ny fiainantsika zay ahitasika ny tena fandrosoana marina ary fandrosoana ny olona sy ny olona rehetra ry Jesosy Tompo nanao vavaka lavabe ianao mba ampisy ny firaisana eo amin'ny mpanaradianao fantatrao ny zava-misy eo amin'ny fiainanay matoy ianao nanao izay vavaka zay ary izay ihany koa ny antoky ny fampandrosoana sy fampizoroana sy fanorenana ny eglizy olona velona ka tantano ary ny fiainanay ampio izahay ho vavolombelon'ny fahamarinanao mivavaka ho anay ianao mba iray tokoa izahay mpino fandrindra fantatrao fa noho ny avonavona noho ny fialonana noho ny fitiavatena dia matetika izahay no misarasaraka ampio ary zahay hanana fanetretena ka ieky eloka ka amin'ny alalan'ny fanompona no entinay mampizoro manorina an'izay eglizy olona velona izay ry Jesosy tomponay io efa enim-boninahitra eo anilan'ny ray ianao ankehitriny ka aza velanao irery izahay ampio izahay amin'ny ezaka rehetra ataonay amin'ny fanorenana an'izay eglizy olona velona izay ampio izahay amin'izao fiomanana amin'ny filan-kevitra pastoraly irinay andinina andalinana an'izay eglizy olona velona izay aoko tanteraka izany amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka sy ny fanahy masina amen. Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no izoatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous.
sy isika tokoa fa ny fahasoavan'andriamanitra miaraka amintsika isika fa ny fahasoavan'andriamanitra miaraka amintsika no ijoatsika isanandrovaky sy asantsika miaraka aminy fa olo raika tokoatranyisika ao aminy fianakaviana iray ao aminy sy misy hevitrevitra ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ranolotra ny aina olo raika ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra antsika mahasafa an'izay olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray olo araiky ao amin'ny Kristy fandaram-pampianarana iarahanao amin'ny son excellence monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fagnier